Anio Zoma fahaenina ny volana Martsa, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'ny Masinda Matio, nalaina tao amin'ny toko faraka amby 20, ny andinin'ny 7:30 hatramin'ny 7:70, ary toizanao amin'ny andinin'ny 5:70 hatramin'ny 4:70. Ity ny mpandova andeha hovonointsika izy. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niteny tamin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny loholona nanao hoe: miainoa ity fanoharana hafa ity koa ianareo. Nisy lehilahy tompon-trano anankiray namboly voaloboka, namefy azy manodidina izy sy nandavaka tany anaovana famihazana teo, ary nanao tilikambo, dia naofany tamin'ny mpiasa izany ka lasa nandeha lavitra izy. Nohon tonga ny taom-pahavokarana, dia nirahiny ho any amin'ireo mpiasa ny ankizilahiny handray ny vokatry ny tanim-boalobony, fa nosamborin'ireo mpiasa ny ankizilahiny, ka ny anankiray nokapohiny, ny anankiray novonoiny, ary ny anankiray notorany vato. Dia naniraka ankizilahy maromaro kokoa noho ny taloha indray izy, fa nataony torak'izany ihany koa. Noho ny farany dia ny zanany lahy no nirahiny ho any amin'ny, fa hoy izy: anaja ny zanako izy, kanjo noho ny hitan'ireo mpiasa ilay zanany lahy. Dia nifampilaza izy ireo hoe ity ny mpandova andeha hovonointsika izy, dia ho lasantsika ny lovany. Dia nosamboriny izy ka nentiny tany ivelan'ny tanim-boalobony ary novonoiny. Koa rehefa tonga ilay tompon'ny tanim-boaloboka, ataony ahoana moa izany mpiasa izany? Hoy ireo taminy: aringany tsy hananany antra akory izany mpiasa ratsy fanahy izany. Ary ny tanim-boalobony dia ahofany amin'ny mpiasa hafa, izay anomeny vokatry ny tany amin'ny fotoany. Dia hoy Jesoa taminy: tsy mba novakinareo va ny Soratra Masina hoe ny vato narian'ny mpanao trano no efa tonga vato fehizoro avy amin'ny tompo izany, ka mahagaga eo masontsika. Noho izany dia lazaiko aminareo fa hoesorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, ka hafindra ny firenena ampavokatra azy. Noho ny nandre fanoharana nataony ny lohandohan'ny mpisorona sy ny farisianina, dia nalala fa izy ireo no lazainy amin'izany, ka nitady hisambotra azy, saingy natahotra ny vahoaka izay nanao azy ho mpaminany izy ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia raneo anao ry Kristy.